Zavatra ny faranana dia misy zavatra atomboka. Tsy midika hoe ny teny fikasana 2023 dia tsy manaraka amin'ny 2024. Mila fantatrao zao principe zao a. Isaky miteny Andriamanitra dia valable foana aorianan'izay teneniny le teneniny. Dikan'izay mitambatra amin'ity 2024 ity zany ny teny fikasana hatramin'izay a. Mety mbola nisy ampahany mbola tsy voarainao, na mety hoe tsy nifanena tamin'izay nomanin'Andriamanitra, fa sady ampidiriny ianao anatin'le promesse vaovao a. Mbola miandra ihany koa raha mifantoka tsara ianao a, afaka mbola livrena aminao amin'ity taona ity a, izay mbola tsy voarainao a tamin'iny taona lasa iny. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Continue ny fiasan'Andriamanitra. Amen. Avao fantananao dia andaontsika hisaotra azy ary. Inona ny antom-pisaorana? Mbola isan'ny velona iny tsika menakavy ho fitohizan'ireo sujet de prière fisaorana izay efa napetraka Andriamanitra teny ambava-mpanompony teo a. Ankasitrao ny fonao manontolo a ny fitondran'Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra fa no tantaninao zay tamin'ny alalan'ny tananao mahery a. Avy any amin'ny tokantranonay misy anay tsiraray avy a. Avy any amin'ny fiainanay mahazatra. Tonga sondray atao amin'ny fanatrianao. Eto amin'ny sekoly a, izay amola volanao anay amin'ny mampianatra, atonga na hitombo fahalalana fa tsy mahasoa ny tsy mahalala satria ringana izay tsy manam-pahalalana. Dia ampianarinao izay hanapa-endrena, ampiatra an'izay renay. Manomboka soamantsara ny taona noho ny amin'ny famindram-ponao, ary izany no hisaorana ianao. Fantatray fa misokatra indray ny programa vaovao mifanandrify amin'ity saison 2024 ity. Kanefa fantatray ny kiva efa vohomanao aminao ihany a. Lefa rehetra izay tokony tranga tany aloha mbola afaka hitrangana atao zao taona vaovao zao dia misaotra tompo. Mino izay fandrao maraina misy fananganana, misy kasika, misy fanampiana ara-kevitra, misy fampaherezana, misy fanitsiana satria misy idiran'ny zavatra tsy fantatray na zavatra ataonay diso ny mahatonga mety tsy fanenanay amin'ny programanao nefa ao am-ponao a izay lazainao dia tianao hiatra sy iseho ary hitrango eo amin'ny fiainan'ny zanakao a tsiraray avy. Izay rehetra tonga eto androany maraina dia hitsarovy amin'ny famindram-ponao. Ny anaran'i Jesosy a. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy a. Tena akaikinao a tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe a. Tena hoe salama tsara avy ianao hoe ataovy salama tsara amin'ny finoanao hoe. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy a. Mahazo toerana vetivety. Andao manokantsika dia nomen'Andriamanitra loha hevitra anankiray a. Nampitondraina ny lohateny hoe manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Alleluia. Manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Ary mino fa vao miteny izay titre izay dia efa sahirana ny mpamosavy any ambadika any a. Satria tsy afaka anao ninina indray izy a eo amin'ny fiainanao. Moa vanginy tompoko ny fonao a mba tsy hamosavy tena koa ianao. Alleluia. Isaky ny hanomboka zavatra Andriamanitra dia eo ny rahan'i Jesosy. Isaky ny hanomboka zavatra Andriamanitra dia eo ny rahan'i Jesosy. Zany hoe isaky ny misy programa vaovao mavezabezatra, tsy midika hoe maivana hoe negligentsika ny programa fa misy ohatrany hoe eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona fotsiny zao dia misy moment eo ny rahan'i Jesosy dia fitopanim-boana programa vaovao. Ary izay no minoko moa atao Andriamanitra naniraka androany maraina hampatsiaro antsika zanany a fa raha samy hanomboka ny taona ihany a dia aloha manomboka miaraka amin'Andriamanitra, fa mbola précis kokoa androany maraina manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Avy ireny hoe amin'ity taona ity hoe dia manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy aho hoe. Amen. Zareo zao anankiray ny teneniko vetivety kely dia hojerevantsika daholo ireo karazana mpanomboana. Rehefa nandevozina nandritry ny 300 taona ny zanak'Israely dia nasain'Andriamanitra ny vonoana
sy nakana rà lay Pasika. Mariana fa ny Pasika dia le zanak'ondry izay nasain'Andriamanitra novonoana. Taty aoriana ny Pasika no lasa jour férié sy fotoam-pankalazana satria Baiboly dia manambara fa Jesosy Kristy lay Pasika. Voalatsaka ny rahan'le zanak'ondry ka natanty sy nafafy teo amin'ny tolàna sy ny tatom-baravarana, tonga dia programa vaovao ny nanomboka avy any amin'ny fanandevozana ho amin'ny fanafahana. Amen. Misy idiran'izay koa ilay teny fikasana amin'ity taona ity hoe tao jobily. Ny dikany hoe jobily dia feona trompetra. Dia raha mijanona io zany ianao dia inona koa ny zavatra miova rehefa maneno ny trompetra. Ataoko zao tsika be deaibe zao tamin'ny faran'ny taona be deaibe mitsotsoka trompetra ny an-dalana eny, tsisy ninona mitranga. Satria tsy ao ambadiky ny trompetra mitsoka izy na désert ny anaran'ilay izy, fa le Andriamanitra manao programa vaovao ao anatin'ny fahataperan'le 50 taona isy ny fanafana. Ohatran'le nitranga teo zany hoe nisy karazana fatorana teo aloha, voatsofina ny trompetra dia misy fanafana ho amin'ny fiainana vaovao. Mbola tsy valapatra amin'ilay teny fikasana satria mbola voavoaraintsika ilay izy dia mbola tsakotsakoana tsara aloha dia amin'izao mandro rendez-vous raha ohatra ka tsy herinao ilay izy na misy zavatra tsy azonao fa na zako ary misy zavatra mbola tsy azoko mbola mangataka mitombo tsara ina tsara tena ilay izy dia Jesosy dia amin'izao mandro rendez-vous raha mba tianao fantatra hoe inona ilay tian'Andriamanitra ho tenenina sy atao amin'ity taona ity. Tsy hoe tsy mahay manazava ny mpanompon'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra sasany no tsy mahay mihaino. Zao tamin'iny tena hoe tena jery amin'ny roa maraina izy iny taran'le fanombohantsika satria tena alleloia rezotory teo am-pianonan'ilay izy indray ny atsasaka ilay izy no heno satria le sainy efa mbola tavela tao anatin'ilay fandriana dia tsy maintsy naverina tsara efa tonga amin'ny premier dia nanongo tena satria ny akapiazan'ilay mesasy tsy izy voaray tamin'ilay niaino an'ilay izy teo abatoriana. Ka io zavatra tenen'Andriamanitra io mila henona tsara amin'ny fifantohana. Tsy hoe henoinoina fa tena henona. Amen. Isa-taona zany isaky ny misy ny bonne année taloha. Isa-taona rehefa latsaka ny rahana biby tamin'ny testamenta taloha dia ohatran'ny bonne année ilay izy satria misy zavatra miova sy mitsimbatika ao an'ilay isa-tokantrano. Mpanota dia voavela. Jereo ihany koa fa ho hitantsika rehefa avy eo rehefa nomboka ny testamenta vaovao Jesosy. Tsy programa tsotsotra zany fa programa anisan'ny faran'izay goavana nentin'i Jesosy ary natao hahasoa antsika dia rahan'i Jesosy nalatsaka ny fanombohan'ilay testamenta. Avy ireny hoe manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy hoe. Raha ny tena marina zany ity mesazy ity mety tokony tamin'ny sabotsy fa satria mbola tsy nahazo mesazy momba ny androany tsika dia nalefa aloha tia tokony tamin'ny sabotsy ity zany ho amin'ny androany mino fa programan'Andriamanitra zany. Tsy voatery tsy maintsy misy fandraisana koa fa amin'ny sabotsy antsika manao fandraisana mahakasika an'izay. Ao ary ve? Rehefa hanomboka amin'ny famoronana n'izy zao tontolo zao Andriamanitra l'univers dia Jesosy nanome révélation anankiray izay mahatonga saina. Mielohan'ny namoronan'Andriamanitra an'izao rehetra zao hitan'ny masontsika dia efa latsaka tao amin'ny fanorenana ny zao tontolo zao ny rahany zanak'ondry. Niresaka tamin'i Moïse Andriamanitra ny bokin'ny Genesis nanazava hoe ohatr'izao no namoronako ny tany. Dia tadio tsara fa matoa miresaka aminao Andriamanitra dia tsy teneniny aminao daholo ny zavatra rehetra. Mba hampanetry tenanao hiaino ny hafa satria tsy hainao rery ny tenenany. Mosesy zao mety ny saina hoe tena nomeny any sekret rehetra. Fa rehefa mandinika tsika teny anankiray teneniny tamin'ny Job, zavatra tsy fantatro Moïse mihitsy, zavatra tsy nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Moïse fa tany amin'ny Job no nomeny ilay izy. Taty aoriana indray tany amin'ny Jaune apôstôly no nifenoan'i Jesosy les révélations mahakasika ny fomba namoronana ny tany. Apocalypse 3:19. Tena akaikinao tsara rehefa manomboka hoe dia misy ny rahan'i Jesosy hoe. Ditanareo zay mahatonga ny manompo andriamanika hafa sy ny manompo sampy izay tsy manana originalité na mamorona zava-baovao miainga eo amin'izay tenenin'Andriamanitra alainy tahaka iny dia ataony textuellement dia lasa mitady raha
ny fananganana trano tsy ao am Jesosy. De rehefa tonga Jesosy de mazava be fa ny rahan Jesosy no efa latsaka dikan'izay tsy mila ndrahanao na ndrahan'le akohanareo tao an-trano intsony fa ampy ny rahan Jesosy. Vakiko amin'aran'ny Tompo. Ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de zay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry zay voavono hatramin'ny anorenana an'izao tontolo izao. Zao ny voalazan'io teny io. Enkohaka eo amin'ny bibidia ny olona zay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Io le tenen'i Jesosy hoe aza mifaly fa manaiky fa mifalifa voasoratra ao an-danitra ny anaranareo. Io fifaliana io zany tsy voarainy reto olona reto. Satria reto olona reto tsy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana. Ary io boky ny fiainana io dia boky ny fiainana zanak'ondry. Misy tompony le boky. Fa io zanak'ondry io, hoy Jesosy ny maniraka nampiteny an'io profesia io, zanak'ondry zay voavono hatramin'ny anorenana an'izao tontolo izao. Zany hoe mbola tsy nanomboka zany ny misy. De efa misy raha latsaka sady melohany ananganana ninenina. Te ilaza aminao rehefa nomboka zavatra Andriamanitra de misy ny rahan Jesosy alohan'ny zavatra rehetra. Joba 3:7 amin'aran Jesosy. Taiza ary ianao fony ihany nanorina ny tany ambarao raha ianao. Eto Andriamanitra miteny hoe taiza ianao rehefa nananga rehefa nanao ny fototry ny tany Samuel 2:9 amin'aran Jesosy. Niozongozona sy niororo ny tany ary ny fiorenan'ny lanitra niororo. Ny fanorenan'ny lanitra niororo. Fondation na krosady resahana eto zany. Fondation an-tany de fondation an lanitra. De melohan'ireo fondation ireo de misy rany zanak'ondry. Tsika ny taitaitra rehefa nomeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny rahany. Fa Jesosy tsy taitra satria zavatra efa fanaony. Alleluia. Iverintsika ny fomba namoron'Andriamanitra ny tany vetivety. Hijery mantsika hoe de inona zany ny fiantraikan'le raha talohany namoronana an'izao rehetra izao. Inona ny fiantraikan'le raha latsaka ho amin'izao tontolo izao ny fironina. De te ilazanao fa misy le izy. Ary eo ny mahaketrina ny devoly satria ny devoly taty aoriana vao nanondrana. Melohan'ny fanondrana ny devoly nefa nisy raha latsaka sady. De raha ataontsika hoe manondrana ny devoly de miteny hoe tena mila raha latsaka io vao miova. De meme Andriamanitra hoe melohany anadalanao ty resaka ty fa misy raha efa latsaka ao ambany ao. Mino fa taitra daholo zao rehetra zao tontolo zao sy ny fanahy rehetra rehefa nahinao io tenen'i Jesosy satria tsisy nafantatra io. Tiako fantatra ao fa Andriamanitra rery ny omniscient. Ny devoly sy ny anjely tsy omniscient misy zavatra tsy fantany. Ny fomba amohan'Andriamanitra anao amin'ity taona ity zao mamparary endony devoly anatin'izao fiandohan'ny taona satria tsy fantany mihitsy hoe aiza ianao no avoakan'Andriamanitra. Fa ny zavatra sura aloha dia zao tafa avoaka indray ianao amin'ity taona 2024 ty. Joba 38:4 dia digana amin'ny 7 38:7 amin'aran Jesosy. Averiko taiza ary ianao fony nanorina ny tany. Fony nanao ny fanorenana ny tany ambarao raha ianao. Fa tamin'io fotoana io niara-nihira ny kita amin'ny maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Ny kita amin'ny maraina dia ny anjely. Ny zanak'Andriamanitra dia zasa ianao. Tamin'ny fironina ny tany zany dia efa nika ianao. Dia hitantsika ireo hoe nika taiza. Tsy anjely ny zanak'Andriamanitra satria misy teny amin'ny bokin'ny Hébreu hoe anjely iza moa no teneniny hoe zanako ianao. Jesosy nilaza fa mialohan'ny création de l'univers. Tamin'ny nanorina ny fondation Andriamanitra, fondation ny lanitra, fondation ny tany, zay samihafa. Dia nisy rahan'ny zanak'ondry na rahan'i Jesosy tamin'izany. Ny rahan'i Jesosy zany tsy vaovao. Fa ny zavatra entin'ny rahan'i Jesosy vaovao. Ka raha tiantsika tena hisitraka zavatra misimisy avy amin'izay programma man'Andriamanitra ho amin'ity taona ity, tsara ianao mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny fahafahanao miaraka tsara amin'Andriamanitra avy amin'izay rahan'i Jesosy efa nomenanao. Satria ilay izy efa eo fa indray tsy hainao no miara-monina sy miara-miaina na misitraka an'ilay rahan'i Jesosy izay nomenanao. Jesosy tamin'ny voalohany teny zanak'ondry koa izy rehefa natao ny fanorenana ary zanak'Andriamanitra izy rehefa natao ny famonjena. Amen na fiantsoana azy rehefa vita ny famonjena.
misy dikany daholo zany a. Misy dikany daholo le endrika mahasamihafa isehoan'i Jesosy ao anatin'ny programa n'Andriamanitra. Misy ny ain'Andriamanitra na ny fiainan'Andriamanitra. Ary io fiainan'Andriamanitra io dia tao amin'ny rany, ary io raha io dia efa napetraka ho fanorenana n'izao rehetra izao izay tsy fantatry ny devoly. Mikitikidika zavatra tsy fantany devoly. Fiainana ny voaomana andresy tamin'ny namoronana ny tany fa tsy fahafatesana. Zany hoe mbola tsy nisy zany ny tany dia efa misy garantie fiainana. Tian'Andriamanitra hisokatra masom-panahinao. Ny rahan'i Jesosy efa latsaka ao anao. Rahan'i Jesosy afaka antsoinao hiasa eo amin'ny fiainanao. Rahan'i Jesosy sotroina isaky ny fandraisana, miantoka fiainana sy fandresena zany eo amin'izay rehetra an'rahan'Andriamanitra anao. Ty taona ty fiainana ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ty taona ty fandresena ao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tonga izao tanteraka ny fahaizanao mampiasa ny ao anatinao hifankahita amin'ny rahan'i Jesosy sy ny nomanin'Andriamanitra ao ambadiky ny rahan'i Jesosy. Matoa nomeny dia azo ampiasaina. Dia nisy tsy ampiasaina fa tsy hiaraka amin'Andriamanitra. Tsy possible ko ianao ampiasa hiantso ny rahan'i Jesosy nefa ianao tsy miaraka amin'i Jesosy. Alléluia. Ny raha fanorenana zao le nitantaraiko teo dia tamin'ny création de l'univers, tamin'ny namoronana zao rehetra zao tonga dia miantoka fandresena. Dikan'izay raha sendra hiatrikady zany ty tany ty dia inona ny tao ambany tao? Misy raha mampandresy. Sasatra be zany le manafika ny tany. Satria le fototra efa vita mialohan'ny ady. Mbola tsisy ady akory dia efa napetraka Andriamanitra ao ambany ao ny medaille sy ny kopy ho an'izay rehetra miankina aminy. Ty taona ty tsy ho resy zany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ity taona ty tsy ho raradrara-poana zany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria misy fototra apatsahivon'Andriamanitra dia ny rany Jesosy. Ny raha tao an-danitra indray rehefa nanafika tany ny Satana sy ny devoliny dia saika tsy resy. Saika tsy resy. Enio tsara 2/3 ny anjely mbola nijanona tamin'Andriamanitra. Ray apatelina nanohatra n'Andriamanitra satria Baiboly dia miteny hoe ny ramony dragona ozy izy naninona ny sarika ny apatelina ny kintana. 1/3 ny devoly zany tonga dia 0-0 sahala tamin'ny 2/3 ny anjely. Dia betogako sika ao na natonga an'izany. Natonga an'izay tsotra be. Reo anjely rehetra eo tsisy nofanina hiady. Tsisy prévu hiady zany reo. Fa anjely mpikarakara sakafo, anjely mpitondra message, anjely musicien, anjely mpanao fiankofana, anjely mpanao travaux an-danitra, mpanamboatra ny trano, mety misy mécanicien koa manamboatra ny kalesa. Azonareo ve tiako tenenina fa tsisy soldat. Fa vao mivadika ny devoly sy Satana sy le devoly belebe nanaraka azy dia ireo no lasa namorona an'io ao za miady zany. Dia le miady atao zareo mito dia miady tsisy règle. Tsisy hoe tsy azo kofonina eto amin'ny anina, tsy azo fingana, tsisy an'izany ny devoly. Dia rehefa raiky zany le ady dia tsy hitan'le anjely izay atao satria zavatra tsy nianarany. Izy ireo ozy izy ny boky ny Apokalipsina 10:12 dia naharesy noho ny am'rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Saika tsy mitranga koa zany le fandresena tao an-danitra tamin'ny fanafian'ireo izay nivadika raha tsy nisy rahany zanak'ondry iray aloha nanadio ny tao an-danitra. Eny tsara fototry ny tany efa misy rahan'i Jesosy tsy possible andresy eto ambony tany izy zany. Asitehaka mafitsara ho an'ny tompo aloha. Asitehaka mafitsara ho Andriamanitra aloha. Any amin'ilay principe spirituel mihitsy tian'Andriamanitra nanganana anao. Mety hisy fampahoriana aty amin'izao tontolo izao fa ny olona mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra fa misy rahan'i Jesosy fototry ty tany ty dikan'izay tsy ny ampelantanan'ny devoly zany no avin'ity tany ty sy no avinao fa ny ampelantanan'Andriamanitra izay niteny taminao fa ty 2024 ty tiany manja indrindra hatramin'izay taona ny ainanao niaraka taminy. Misy fototra le izy. Tena kekinao, le izy zavatra tsy hitanao e. Fampahafantarina anao hoe tena izy zavatra tsy fantatro le izy hoe fa bitsihan'Andriamanitra aminao. Raha tsy nisy an'io raha fanorenana io mety ho enjakenjana ny nanarenana ny tany. Raha tao an-danitra indray na tonga fandresen'ny anjely no ny raha zanak'ondry sy ny teny témoignage mahakasika le zanak'ondry nandroana ny devoly mialana tsipy avy any ambony tany ny anjely teto ambony tany ny tenenan'i Jesosy hitako izy izy Satana latsaka teny ambony tany tahaka ny varatra. Raha latsaka teto tany fa tsy tetsaiko fa firy io teo a-Kalvari famelan-keloka sy famonjena ny olona rehetra. Nanomboka teo nisy saison vaovao nanomboka dia ny testameta vaovao no manin'Andriamanitra ho aya sy ho anao. Apokalipsy 12:11 averiko vakina le teniny maran'i Jesosy. Ary izy ireo naharesy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Tena akekinao raha vao miresaka rahan'i Jesosy hoe dia fandreseny zay hoe
Ary izy ireo naharesy azy ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Misy zavatra eto kombinean'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho tonga fiainanao. Fandraisana sy témoignage. Teny filazana azy. Miara-miasa ny rahan'i Jesosy sy ny fahatserovanao izay nataon'Andriamanitra mba hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha zany fanorenana ny création de l'univers midika fa univers tsy maintsy misy fandresena zany noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Tsy haiko azo révéler fa ina mahatonga antsika miresaka zany zao fiandohan'ny taona zao omen'Andriamanitra anao garantie fa ty taona ty raha iarahanao aminy fa tsy hoe andehananao rery dia tsisy ankoatra ny fandresena. Amen. Ny fomba namoron'Andriamanitra ny olona. Araka teny teo hoe vao namorona ny tany Andriamanitra dia nika daholo ny anjely. Dia nisy zanak'Andriamanitra nika kony. Hozy izy Andriamanitra amin'ny Jeremia 1:5 milaran'i Jesosy. Jeremia, atro ny fony ianao tsy mbola niforoniko tao an-kibo mamanao dia efa fantatro ianao. Satria efa nisy ianao. Zany hoe tsika tsiraray avy reto zany tsy ianao teraka tery amin'ny omi vao nisy. Fa melohan'izay dia efa nisy ianao. Mystère zany. Amin'ny fomba ahoana koa misy nefa tsy tadidiko. Eritrereto hoe misy olona ary niarany anatranao taloha tsy tadidinao. Ko maikako ny fiainana mety nataon'Andriamanitra melohan'ny isianao tao an-kibo mamanao dia misy fiatraikany mantsy ilay izy. Miinteresse antsika zany tsy ny hafantatra an'izay fotsiny fa inona ny fiatraikan'izay ampijoro anao. Raha misy zany ny tena mahafantatra anao tokony hankinanao dia Andriamanitra aza miankina amin'ny zavatra hafa zany fa ny zavatra hafa tsy mahafantatra anao ary tiako ho fantatra fa ny zavatra hafa tonga tapre anao. Dikan'izay raha le dadarabe ny miteny fa mahafantatra anao mandainga izy. Misy anankiray ny tena mahafantatra anao Jesosy avy any Nazareta. Ary izy ny tokony hankinanao sy hametranao zavatra rehetra. Io Jesosy io izay Jesositsika ny mahafantatra hoe amin'ity taona ity reto taona zavatra homaniko. Ty zao 2 janvier amin'ny 10 ho ataoko eo amin'ny fiainany. Le amen anao ny amen na 4 avril. Androany ane zany 2 janvier zany ragady. Say fa tsy manisa daty tsony ianao. Zaza resana daty zany tsony ohatry ny efa mananina anazy zany daty zany. Misy zavatra fa voaman'Andriamanitra hoe ty zavatra ty tsy omeko mivaly satria mivaly mbola mifantoka be eo amin'ny fanatrehana izy fa ataoko amin'ny folo. Mba ataovy amen mafy tsara moa e. Ohatry zany ny Andriamanitra mandamina ny journée anao e. Dia zareo amin'izany hoe amin'ny folo ianao manao Facebook mijery zava-poana dia mampivonto fonao amin'ny alahelo olona tsy miara-monina aminao ny ambadibadika any. Zay. Azafata tsisy le micro ohatry fa dia tsy afaka manao lianina moa zao fa vedety. Zay. Votsotra le izy. Tena kaikinao tsy tokony votsotra le izy hoe avereny tsara ny fifantohanao hoe. Hozy Andriamanitra tamin'ny Jeremia. Eny tompoko. Enao mbola sy tao kibo mamanao, za mantsy nametraka anao tao. Ka tsy dadanay. Zany nanome any dadanareo fa fa mametraka anao ao. Zany nametraka anao tao ane. Misy fotoana dadanareo sy mamanao reniko toromaso fa za miaro anao ao anatin'le kibo kely iny. Fantatro ianao, hitako ianao. Zany nanisan'ny andronao. Fantatro ohatry zao ny refin'ny tolape kelinao taminao mbola kely. Kaza miteniteny hoe Andriamanitra tsy misintéressé amin'ny fiainako. Efa novain'i Jesosy fa seky nitrakta an'ity micro ty ianao rehetra mbola toizinao zay. Avereny tsara ny sainao. Raha misy ny tianao avereny hoe Jesosy. Raha misy ny tena mahafantatra anao. Raha misy ny manomana ny tsara indrindra ho anao. Raha misy ny tsy hamitaka anao zany. Aoka reny tanàna sy reny vavy reny hika mafy. Alleluia sy tiaga mafy azy. Aza misaraka amin'ny Jesosy zany ianao fa ao ny fiainantsika. Hatro ny fony ianao tsy mbola teraka nefa no amasingy sy ny tendreko mpaminana amin'ny firenena. Efa nisy ianao. Tsy fetus na iny le atody kely iny ianao. Tsy iny ny formanao voalohany. Ianao ka zao matadidy ny pôzy ny kibo mamanao. Vao eo fotsiny dia misy zavatra efa tsy tadidinao. Fandriamanitra miteny za namorona anao efa nafantatra anao dia fantatra ianao dia nampidiriko tao an-kibo. Dia tao ianao nanomboka ny saina hoe ataoko mpitory teny ianao. Ohatra manao zao ny paoziny tany ataoko batteur ianao.
azonareo dia anatin'le voaka iny zany dia misy manao an'izao le zaza akamatatra Corée tedandre ondry ataoko mandiha amin'ny raha lieu de miracle halleluia dia misy ndray le zaza kely dia manao an'izao foana izy Andriamanitra pasterinjiva hitanareo amin'izay le fomba an'Andriamanitra fantany ianao dia ao amboaka ianao tendreny ao ny fanendreny tsy aty velany tsy rehefa teraka ianao vao tendreny ny fanendrenanao zany efa vita meloa le Andriamanitra manendry anao mahafantatra anao fa kalma fotsiny matoa ianao irana efa vita meloa ny antoka maneke fotsiny irana sy tendreny fa misy zavatra efa laminy ao vao mandeha fotsiny ao hoe iny fa lasa efa mialoha lalana ny fomba an'Andriamanitra sy ny fiantohany amin'ity taona ity isitraka ny fiantohan'Andriamanitra ianao satria mandeha araka amin'ny programa an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mbola tsy fetisy ianao dia efa fantatra ozy Andriamanitra mbola tsy fetisy Efesiana 4:4 tonga ao anatin'ny olona mifanamasina afaka miresaka mihoatra Andriamanitra zay zao misy mila azontsika zany fa maninona misy ny testamenta taloha misy ny filazantsara dia misy ny epistily maninona sy tonga dia boky anankiray dia soratra ngizabe anankiray dia asiana sary be dehibe ny baiboly nisy fotoana nametraka izay fanontaniana izay moa tsy satria tsika ty bande dessinée dia maniary ty baiboly tsy asiana sary mihitsy fa soratra be tena mampazoto aleloha be mihitsy mamaky azy marainaka hatramin'ny hariva indraindray moa sendran'le hoe arianina dia niteraka ny anina tonga eo iny zany le anjara avakina ianao ny hoe miatrikady inona moa zany le fampahirezana halleloia hiteraka be tsika ianao dikany io zany dia rain Jesosy zany vokatra zany tsika afaka ibitsika foana ny tompo mba vazivazy kely iny tena testamenta taloha niezaka ny olona ny ahatakatra an'Andriamanitra fa tsy possible mihitsiny satria mbola tsy teo mifanamasina dia any ka na dia miseho ary Andriamanitra dia mifangaro ny fomba nazavan'ny olona ny fisehoan'Andriamanitra amin'le tena fisehoan'Andriamanitra ohatra testely dia napidinafo may le 50 miaramila ny sambotra azy ozy Eli hoe nandaitra le izy azonareo ve ary rehefa testa zany dia mainka mirehatra kokoa le afo tena kaikanao neveriny fa zay hoe fa tsy zay mihitsy hoe tonga avy any Jesosy nanazava fa maninona no aringana ny ratsy fanahy nga tsy voavakina hoe Ezekela 36 ozy Andriamanitra hoe tsy sitrako ny aringana ny ratsy fanahy tsotra zany le izy toy andreo dia maninona zany namaly le afo ka le afo ane matoa nomena ndray mandeha dia omena foana Eli mety tsy nisokatra hoe nanomezana an'le afo ane andorana fanatitra fa nga fanatitra nga le miaramila tonga teo olona rehefa tsy fanatitra nisy diso ny nataony Eli zay ny ilana ny filazantsara ny tsiany Jesosy le izy ny olona manenjika sy ny olona mijoroman-kahala dia natao entina mbavaka sy ho tiavana any bokyny Efesiana 4:4 amin'izay efa tafiditra ao anatin'ny olona mifanamasina dia io le tenen'i Jesosy hoe mbola manan-javatra be dehibe olazaina ozy izy fa ny problème tsy zaka nareo fa maninona tsy zaka satria mbola tsy teo mifanamasina inona le tsy zaka ty zao le tsy zaka fa le izy zao zakanao satria efa manana fanamasina ianao naran'i Jesosy araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ara ny fanirenana n'izao tontolo zao mbola tsy créé ny univers le resantsika hoe asiana ny ranzanak'ondro fototra dia efa tao amin'Andriamanitra zasy ianao ary efa nofidiny mbola tsy fetisy fa mbola tao aminy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao no efa nisy zay mahatonga anao fantatra Andriamanitra pastera savovona ny problema dia mbola ampianao ny zavatra sarotra be zany anamora ny fiatrehanao fiainana za zavatra ohatry ny averinao fa sarotra zany avant la création de l'univers mais aloha ny fanirenana zao tontolo zao dia efa tao aminy sika ianao io zany efa tao aminy tsy haiko hoe inona ny tenenin'ny devoly androany hoe tsy tiany ao aminy ianao mety adininy devolina mety tsy fantany fa ianao io hatramin'ny voalohany ane efa tao aminy ane ianao io zay no mahatonga ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fifandraisan'le bitro kely iny amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fifandraisan'le katsatsaka amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fifandraisan'ny anjely amin'Andriamanitra
hafa mihitsy ianao. Tsy teka mafy tsara ny tompo aloha vetivety. Mba azonao ve zany e? Ianao io hafa mihitsy eo i mason'Andriamanitra. Za pasteur tsy hitako mihitsy ilana ny fiainako nanany 2024 tsy mba ianao raha zany révélation zany dia mba mahereza aloha. Fa ianao io eo i mason'Andriamanitra tsy ohatry ny voary rehetra. Fa tena manandanja. Ka tsy mampaninona, mety tsy omeny ny fiarahamonina lanja ianao. Verenao ny fahamarinany teny fa ny Andriamanitra ao manome lanja anao. Ina fotsy mba tsy hitehaka tsara ho an'ny tompo. Valeureux ianao eo mason'ny Andriamanitra ao. Zay mahatonga anao tsy aven'Andriamanitra andeha manolona tsy mametraka ny valeur anao. Mandehanao amin'ny Jesosy mametraka ny tena vrai valeur anao. Vita ny univers, vita ny Eden. Zay vao ny formé n'Andriamanitra, nahary ny olona Andriamanitra, formé à partir de la poussière avy amin'ny vovotany. Olona no formé n'Andriamanitra, ohatry ny poupety vita tany. Fa tsy hoe vovoka fotsiny izy fa ohatry ny somary ohatry ny fota, ohatry ny molona zany. Dia iny no nitsofon'Andriamanitra ny fofonainy, zay vao lasa olombelona. Ao homme le izy fa vao nitsofona rano dia lasa être humain. Olona le izy fa vao nitsofona rano dia lasa olombelona. Zay mahatonga ny Taoly rehefa le mibata an'le razana le eo an'le fonosiny dia bataony olona fa tsy olombelona. Satria le carrosserie olona fa le mahavelona azy olombelona. Isika nefa melohan'iny formé n'Andriamanitra antsika olona dia efa tao aminy, efa tao amin'ny tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra zay efa nisy melohan'ny fanjakan'ny lanitra. Mbola tsy nisy ny lanitra zany dia efa nisy ianao. Enjakenjany ty janvier ty raha zany ny fanazavana vao manomboka eto amin'ity sekoly. Tsy mbola tsisy akory ny lanitra eny amin'izay ne. Mbola tsy tonga ny lanitra hipetrahan'Andriamanitra nefa nisy ianao tao amin'Andriamanitra. Ary tao ianao dia efa nifidiny. Avereny hoe voafidy aho hoe. Avereny farany voafidy aho hoe. Raha tao aminy ianao tintoyany dia natao hiaraka aminy ianao. Ary natao hiverina ao aminy ianao. Zay ilay hoe raha misy olona amin'ny Kristy Jesosy tsy tokony hisaraka aminy ianao. Zany mbola continuité logique. Ary tokony hiafara ao aminy ianao. Ny tsy fahafantaran'ny olona zany mahatonga ny olona misaina hoe ny mampety aty angamba. Satria tsy fantany hoe tao amin'Andriamanitra izy no ny tomboka. Ohatrany ahoana indray ny efaran'ity tao ty pastera ao amin'ny tompo. Alléluia. Tena kaikinao tsy mahazo misaraka amin'ny Jesosy ianao hoe. Satria efa tao amin'ny foana ianao hoe. Tsisy idirana io zany hoe inona ny valim-bavaka, inona ny zavatra mitranga, inona ny zavatra tsy mitranga. Ataovy maro toerana fanapa-kevitra ao anatinao avy amin'ny fandrenesanao zany révélation zany hoe mbola tsy nisy, mbola tsy olona, mbola tsy homme formé eto ambony tany ianao no efa nisy tao amin'Andriamanitra, efa niaraka tamin'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra. Efa nisy tao aminy ianao fa naseho nofo aman-drata ao aorianany Edena. Mba hampafantarinao voalohany taona zao fotsiny hoe manajaba voatsakotsakoana ianao Iadama ny olombelona farany nataon'Andriamanitra fa izy ny naseho voalohany. Koa mbola mastera. Ny olona noforonin'Andriamanitra voalohany tao aminy no aseho farany eto ambony tany melohan'ny farany. Satria ny farany io voalohany. Ary voalohany io farany. Ireo zany mieritreritra hoe sambatra be Adama. Ny anisany tsy mahasambatra satria izy noforonina farany tao amin'Andriamanitra fa izy ny aseho voalohany eto ambony tany. Dia ny olombelona aseho farany eto ambony tany, zay ny olombelona voalohany noforon'Andriamanitra tao aminy. Isika rehefa lasa zanak'Andriamanitra dia mbola mihoatra ny isitrahantsika satria eo amin'ny fandraisana dia ny rahan'i Jesosy mihitsy ny atao anatintsika. Natao andresa ianao. Natao hisitraka fiainana ianao. Ny fanorenana ny fiangonana, tehaka mafy ny fiangonana aloha. Tehaka mafy ao papakatra. Fa teo a-Kalvari no le fonina teo amin'ny kota lany voa Jesosy
satria ao amin'ny kota nanesorana ny Eva avy tao amin'ny Adama, dia tao amin'ny kota koa nanesorana ny fiangonana avy amin'ny Kristy. Rano sy rano mivoaka avy ao, rano manadio sy rà mamela heloka. Ny fototry ny fiangonana zany dia fototra famelan-keloka, fanamarinana, fanadiovana, fandresena, tsara fototra ohatry ny univers ny fiangonana. Ary Jesosy ny ampianatra fa mila miorina ambony vatolampy, fa sur le plan pratique izy misy raha fiangonana tsy natao ho resy zany ny fiangonana. Zay mahatonga Jesosy ny teny tamin'ny Petera, ary tsisy ampanenina anareo zany, satria misy raha fototra le izy. Amakivaky ny taona ianao, fantaro ny révélation ny rahan'i Jesosy, nananganan'Andriamanitra ny fiangonany, fa tsy fiangonana natao ho resy ny fiangonana. Satria fiangonana natao atsiaro, fa teraka tao amin'ny rahan'i Jesosy le fiangonana, dikan'izay nateraky ny andresy zany ny fiangonana. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Faharoa, zay le fototra aloha, fanombohana ny raha, avereny hoe fanombohana ny raha hoe manomboka zava-baovao Andriamanitra hoe. Faharoa, manomboka ny testameta vaovao Andriamanitra amin'ny alalan'ny raha. Matthieu 26-28 amin'ny aran'i Jesosy, tia ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho maro ho famelan-keloka. Ho fanorenana n'le fanjakana nentin'i Jesosy ho anao sy ho ao anatinao, dia nalatsaka mihitsy aloha ny rahan'i Jesosy mba hisy famelan-keloka, hanombohana programa vaovao, na testameta vaovao na fanekena vaovao. Io testameta vaovao io miantoka fahavelomana, satria le testameta taloha mampahery fa tsy mahavelona. Azadiny foana zay. Mbola anao rappel kely tsika avy satria amakivaky ny taona ianao dia tsy tian'Andriamanitra ianao amakivaky ny taona miaraka amin'ny principe ny testameta taloha. Fa matoa sokafana ny testameta vaovao dia tian'Andriamanitra ianao amakivaky ny taona ao amin'ny testameta vaovao. Boky Isaia dia manambara fa rehefa nanao ny lanitra sy ny tany vaovao Andriamanitra dia hanadonona ny lanitra sy ny tany taloha. Zany hoe tsy tokony hisy zany fampianarana misaringotra ao anatinao, atonga anao ankafy ny testameta taloha rehefa mampetipety anao. Fa avetrany dia tokony tonga dia mitodika any amin'ny testameta vaovao ianao fa any no iendrasan'Andriamanitra anao sy mampahomby anao. Ny révélation manondro an' Jesosy no mitondra fiainana. Rehefa mamaky Baiboly dia ataovy mahita an' Jesosy ny fonao mamaky an'le teny. Fa maninona ny ova le testameta? Fa maninona ny ova ny testameta? Satria le testameta taloha dia tsy mandovy ianao. Taloha novaina. Ianao misisisika amin'ny testameta taloha io zany misisika amin'ny zavatra tsisy ianao akory. Tsy haiko aloha zareo misy olona miresaka hoe miresaka dia zao no zaraintsika tsy eo lasa mandeha amin'ny zavatra hafa kina janona akeo tsisy anao. Fa raha hoe nareo fa vety fa nareo koa ny manandrarato hoe todika andratsika dia miverina fa ina le ho zaraina. Mahazo pizza firitsika androany ohatra zany. Ny Ancien Testament dia tsy tafiditra ianao. Ny anaranao ary iandroko. Tsy jiosy akory ianao ko ianao manateny amin'ny tafiditra izy fa ho an'ny jiosy le izy. Sofana izy ny testameta vaovao dia nampidirina daholo ny olona rehetra tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Raha ity toriteny ity zao natao tany Tel Aviv na natao tany Jérusalem dia tsy mandaitra. Satria hoe ianao ary eka jiosy daholo kely itorianao. Any amin'izareo zany tsy tena izy hanovana testameta ko zavatra mety aminay natao anay iko. Fa izy Andriamanitra hoe natongavaka tsy no jiosy rery fa ho an'izao rehetra izao. Amen. Ny Ancien Testament ampatsivana kely tsika ty miatrika taona tsika tsara manao rappel amin'ny zavatra tokony hijoroana. Zanaky Abrahama ampandova. Ianao afaka ity sako zanaky Abrahama savaina ny raha antaisaka ianao. Fa tsy avy amin'ny taranaki danana gada ohatra zany azafady hoe exemple zany dia ianao nefa miteny zanaky Abrahama zanaky Abrahama. Jereva nefa le raha tsy trasiny Abrahama mihitsy ao. Rehefa tonga Jesosy dia nesorina tao amin'ny zanaky Abrahama le izy fa nafindra ao amin'ny zanak'Andriamanitra. Izy ireo zanak'Andriamanitra ireo
zay nandray an Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Na i Abrahama ny anarany a, na i Ibrahima, na i Abrahama, na tsy haiko izy mety anarany fa zao tsy any amin'ilay anarany a, tsy any amin'ny fiaviany a, tsy any amin'ny éducation a, tsy avy any amin'ny tanjony ny poirany a, fa avy amin'ny fandraisany an Jesosy a, tonga dia valabla ho an'io olona io a le programme. Tasio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa. Ny fiatraikan'izay dia mila miazakazaka tsika ampafantatra ny olona rehetra fa misy programma tsara no man'Andriamanitra ao anazy rehefa mandray an Jesosy izy. Zay nateraka Abrahama nisy fanekena tamin'izany. Zay nateraka Abrahama misy fanekena, tonga avany Ismaël, dadako Abrahama. Toy izy Andriamanitra hoe zanany ianao fa tsisy fanekena aminao. Tonga avany koa Esau, za koa taranaka Abrahama, dadabeako Abrahama. Eo izy, zavikeliny Abrahama ianao fa ianao tsy mba nanompo mihitsiny. Tsisy fanekena. Efa nalazaiko teo, zay nandray an Jesosy, manompo an Jesosy a, dia misokatra ho anao a ny testament. Vina moa testament? Testament misy olona anankiray ho faty. Mpanana be. Tsy haiko aloha fa raha hoe nisy dadabe anankiray ka boatina fikasika ray, minaka fa tsy dia ilana testament ngamba zany fa raha tsy hoe boatina fikasika rehefa misokafana dia nisy safira dia nisy diamant dia nisy tsy haiko daholo narana vatosoa kely fa mafonja. Raha zay indray dia mila manondro taratasy dadabe hoe iza daholo mahazo inona ao anatin'ny boaty kely iny. Dia soratana hoe ny omby anankiray iferdina ohatra. Dia sainy me zany zay mbola tsy mananjaza, tsy manamadinika ao an-trano dia tsy maraka an'izany. Fisatra aza ny fampanombonombo eo pastera avy anarako zany. Anarana dessin animé izy zafatoko fa. I Ferdinand dia omeko ny Anna. Ok a. Dia i Anna tsy njaraina le fananana. Dia rehefa maty le olona, zay mahatonga an Jesosy tsy maintsy maty aloha sy tehaka mafy an'Andriamanitra. Satria raha tonga avany miaraka amin'ny testament dia makany amin'ny notaire. Dia hoe dia compte ina moa fitsona le compte double, compte joint daholo ny compte napetraky ny tompo ireo, zany hoe tsy vitany sonianao rery fa tsy maintsy misy ny soniany. Dia toe le notaire niady saina hoe ny tany amin'ity maty izy dia omenareo le izy fa ny ahafahana mamoaka an'io mila ny sonian'le maty. Troisième jour nitsangana tamin'ny maty ndray Jesosy. Alléluia! Orakoraka ho an Jesosy! Potra avy andray izy inona ny soniavina moana amin'ny fananana ho an'ny ankizy. Raha vao notera tsy mivavaka torana. Satria vao avy ny déclaré maty indray fa nitsangana. Mazava aminao zay ve nanovana le testameta? Tsy vazivazy nanovana le testameta fa ho anao. Zay mampimela hoe zay testameta taloha ianao tsy natao anao. Miady ao amin'ny zavatra tsisy anjara anao akory amin'le testameta taloha. Ao amin'ny testameta vaovao. Araka ny rahan Jesosy izay latsaka no misy atsika sy mahasoa atsika. Avereny hoe manomboka amin'ity taona ity. Tsy miverimberina ny amin'ny testameta taloha intsony aho. Avereny mandroso tsara ny amin'ny testameta vaovao. Et en plus ny zavatra azon'ry Abrahama ny mbola kely par rapport amin'ny zavatra voaomana aty amin'ilay nouvelle alliance. Zavatra nomen'Andriamanitra dia zao, raha mifantoka tsara nareo omeko an'izao tontolo izao. Efa enjana zany a. Fa rehefa tonga Jesosy, hoy Jesosy, rehefa andovonareo, tonga dia dada nomeko anareo. Kosa misy manao dady izany. Lasa mandova Andriamanitra ianao. Le tamin'ny Abrahama Ancien Testament, zao tontolo zao ny héritagenao. Rehefa tonga Jesosy, Andriamanitra tenany mihitsiny no lovanao.
aza mieritreritra mihitsy zany hoe maimainy zany zay ndray aman-dreny ohatrany tsy de namela nininina tsy maninona raha tsy namela nininina ry izy azo omena tsiny izy na efa velona na efa lasa fa ny zavatra omanin'Andriamanitra ao anao natao andova azy ianao izy mihitsy le lovanao ka raha Andriamanitra no ao anatinao inona no atahorana amin'izay rehetra miandry amin'ity taona ity avy ianao hitranga zay hitranga fa noho ny amin'ny rahan'i Jesosy fandresenao ny faran'le zavatra mitranga. Andriamanitra tsy niteny hoe amin'ity taona 2024 ity tsisy tsony ny ady dikan'izay ho avy izy zany ary efa tapitra zany zavatra rehetra matoa miteny an'izay ny tompo efa any an-danitra tsika vao tsisy tsony ny ady fa raha mbola eto tantsika anaovony gant ampidirony plastron asukasika ola combat tsika eto aloha fa mahafinaritra azy combat efa misy médaille eny amin'ny tendanao tsazo izy zany satria ianao zany efa mirango médaille fa ny tanan'ilany efa tsy afaka miady zany efa mitondra kopy de mbola matahotra ny mpihetriny iza ihany reny ho tafavoaka anatin'ity ady mila mijery fitaratra ianao fa ianao angely izy ianao rehefa champion ianao ne champion ho aseho fotsiny fa tsy hoe champion voyady tsy haiko aloha fa raha ohatra hanao baolina ka efa mitondra coupe d'or le adversa marina inona tsony ny adivanao eo ny fahavalinao zany efa mahita an'izany de efa mikirapapa melohan'ny fotoana hoe amin'ity taona ity indray zany zao de mamay indray zao tsika de ianao koa nefa amin'ity taona ity koa zany de mamay koa zany za ry zareo ny tokony hanasy atahotra fa ianao tokony ahery hoe miaraka amin'Andriamanitra niteny an'izao ny Andriamanitra raha an Jesosy no niteneniny fa raha vao fiainako de tsy mety resy zanony raha an Jesosy zany atsoka eo amin'ny fiainako za zany tsy mandeha rery miaraka amin'Andriamanitra mety isy ny ady fa tsy maintsy zany mandrezion mety misy ny korotana fa tsy maintsy zany mahita filaminana eo mety fa zany tsy maintsy hoanina eo foana tsika ne hiatrika amin'ity taona ity hiatrika fahasoavantsika ozy am'izay hiatrika inona ndray hiatrika zay tokony hoatrehana alleloia ancien testament raha na biby isa-taona ary tsy mahavita mihoatra ny herintaona le rahan'le biby tsy de efikasy loatra zany ny an Jesosy raha ndray mandeha zay mahatonga anao tsy mila latsa-dra zany sao de misy mampiresaka anao io rahalahy mila provokena mihitsy io alliance mila andrahanao sy mba mianara fa tsy mila andrahanao zany tsony raha an Jesosy mifaratapony ary tsy mila nampiana mo tsy afaka analanao koa efikasy be ny raha an Jesosy fiovanao ny tokony mba ho hita fa tsy ny rahanao ny alatsaka rehefa tsy hiova de aloha ny rahana ny alatsaka gaga Andriamanitra hoe rano alatsaka fa nitoetra tsy hovainy inona koa ty tana mamonjy sekoly alleluia. Ny fitoerantsika amin'ny Ancien Testament dia manamaivana ny rahan'i Jesosy tsika. Nefa ho antsika sy mahasoa antsika ilay testamenta vaovao no avoazina noho ny amin'ny raha latsaka. Ao amin'ny testamenta vaovao dia tokony mahita an Jesosy ianao ao anatin'ny teny rehetra izay vakianao. Mamaky salama ianao dia mangatana fanamasina irevele aminao hoe reto Jesosy ao anatin'io psaume vakianao io. Alleluia. Ohatra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany hoy Jesosy zany voalohany. Andriamanitra nahary Andriamanitra tonga nofo. Jesosy koa zany ilay Andriamanitra tonga nofo. Ary ny tany tsisy endrika foana tanaty aiziny. Ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Fanahan Jesosy ny fanan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava. Ilay Andriamanitra ny teny, ilay teny Andriamanitra satria ny teny tonga nofo Jesosy. Misy mazava. Ary dia nisy mazava. Ilay mazava ke Jesosy ny teny hoe zany fahazavan'izao tontolo izao. Siotehaka tsara ho an'Andriamanitra. Ndao tsika hikaroka an Jesosy anaty Baiboly ao fa zany no mitondra fiainana. Ny rahan'i Jesosy dia manokatra ny saitsika atakatra fa aty amin'ny testamenta vaovao tsy ianao no matahotra ody fa ny ody mikoropaka rehefa tonga ianao satria misy Jesosy ao anatinao zay kosa aloha. Lasa contamination positive. Lasa ianao indray no mamindra fahatsaranany amin'izay andehananao. Zany ny testamenta vaovao. Aza miarakaraka amin'ireo fifindran'ny faratsiny ireny. Tena kikinao ohatran'ny taloza ny resako zany hoe. Mila mifantoka tsara kosa aloha. Feno Andriamanitra tsara.
dia afaka mamindra fahatsarana, afaka mifindra ny fahatsaran'Andriamanitra avy ao anatinao rehefa tsara ny toetranao. Ny rahalatsaka dia manokatra inkoa momba ny ara-panahy bebe kokoa. Taloha Solomona naseho fa nanan-karena be. Aty amin'ny epistily Andriamanitra ny teny fa mila manan-karena famindrapo ianao. Manan-karena ianao aminaran'i Jesosy. Famindrapo le arena. Fa tsy fiara be dia be nefa kisitim-belona be. Tanareo amin'izay amin'Andriamanitra ke zava-panahy tena miinteresse anazy fa tsy zavatra materiel le mahatery antsika. Zay ovay ao ane zay ovao zay dia hitanao fa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy fandiso amin'Andriamanitra tsony ianao satria Andriamanitra manomana zavatra ra-panahy. Ohatra miteny zao Andriamanitra vao maraina dia hisakafo faly ery sakafo inona indray zao dia raha vao tsy mafantatra ny tompo ianao dia hisakafo ara-panahy tia nitenenina aloha dia aorianan'izay toisitsika ny lisona loata. Taloha i Abrahama naseho hoe tahina amin'ny zavatra rehetra. Jesosy naseho zanak'Andriamanitra tsy manana ninina na dia izay anitrihana ny lohany ary ny epistily dia manambara fa fitahim-panahy ny tao am-pon'Andriamanitra spirituel le izy. Farany amarana antsika an'ity fotoana androany ity, ny rahan'i Jesosy dia manadio ny fieritreretanao. Wow! Tsy manadio trano ny rahan'i Jesosy. Tamin'ny taona lasa teo nahazo izay rectification zay tsy manadio trano ny rahan'i Jesosy fa manadio anao. Satria tsy ny tranonao aloha ny tian'Andriamanitra diovina fa ianao mihitsy aloha. Eo amin'ilay hoe miala amin'ny fisaintsainana maloto, soloina fieritretana madio, dia afaka miantso ny rahan'i Jesosy ianao anadio ny fieritretanao. Psychologiquement dia afaka soloina madio ny fisaintsaina négatif. Fa spirituellement eo ny rahan'i Jesosy, nanavotan'i Jesosy atsika, nanadiovan'ny rahan'i Jesosy atsika mba hahatonga atsika hanana finoana voatahiry. Ny bokin'ny epistily ny manazava momba an'io ary ny fanamasina nampafantatra taty aoriana manambara momba ny mystère ny finoana, zava-miafy ny finoana, fa ny finoana dia voatahiry rehefa madio ny fieritreretana. Bokin'ny Hébreu dia manome ny antoka fa raha vao eo ny rahan'i Jesosy dia tafiditra any amin'ny fieritreretanao izay tsy vitan'ny sitraponao idirana ny rahan'i Jesosy manadio. Inona mahasamihafa ny fisaintsainana sy ny fieritreretana? Ny fisaintsainana pensée, ny fieritreretana conscience, ny fisaintsainana vava, ny conscience vavony. Ianao tsy mibaiko vavony. Mazava ve zany? Tsy nanao crise ny kibo fa nahetsiko mihitsy ka. Tsy mibaiko vavony ianao hoe atsofo koa dia fa tsakoko ho azako avy ato. Rehefa latsaka ao anaty vavony dia ilay vavony tonga dia miasa ho azy. Mazava ve? Fa ianao no mibaiko ny vavanao, misokatra, mitsako sy mandray ilay tsiro ilay izy sy mitelina. Ohatr'izay ny fisaintsainana. Ao amin'ny pensée no miditra ny sitraponao, ianao no manapa-kevitra isaina. Fa raha vao lasa fisaintsainanao iny, tonga dia milatsaka iny tonga fieritreretanao tsy hanananao fahefana. Ahoana re zany? Minina trondro ianao ka natelonao ny taolana, tsy afaka manao ninina intsony ianao fa dia ao amin'ny tenda iny. Mazava ve? Ny tendanao tsy ohatry ny tananao ka ataonao zao dia zay fa nahilika. Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Raha vao diso ny zavatra saintsainao dia tsy maintsy aloto ny fieritreretanao, dia ny impact an'izay raraka ny finoanao. Ainao mahatonga antsika asian'Andriamanitra miresaka an'izany vao manomboka ny taona. Tsy tian'Andriamanitra ho raraka amin'ny atsasatsasaky ny volana janvier dia efa raraka sady ny finoanao. Dia ilay izy tsy hoe ndre pasteur tambavaka fa mafy ilay lalovana te raraka indray finoana. Tsisy idiran'ny lalovana ilay izy fa misy idiran'ny fahalitoam-pieritrretina mahatonga an'ilay izy raraka. Manomboka androany fantariny nanomezan'Andriamanitra ny rahan'i Jesosy fa ny rahan'i Jesosy tafiditra any amin'ny conscience sa tsy tafiditra ao. Ilay izy hoe manan-javatra ianao fa tsy hanananao fahefana intsony. Conscience. Dia iny tonga dia miditra ny rahan'i Jesosy dia mamafa ilay zavatra négatif be dia be dia miatrika journée ianao to dia ohatry ny mahita hoe possible ny zavatra rehetra androany. Izay tenenin'Andriamanitra dia misokatra ny ao anatinao afaka hitranga izany androany. Miteny ny olona ianany ao nefa 20 taona ny androany mbola tsy nahita mandaka androany. Tsy problème anao tsony zany satria ndreo mety namboarina izy angamba fa tsy voatery ho zany aka. Amin'ity taona ity ny teny Andriamanitra fa hamaly dia hamaly azy izy. Fa afaka ho an'izay olona 20 taona ela be tao amin'ny fiainana izay. Satria voadio an'ny rahan'i Jesosy
ny fieritreretanao. Timoty voalohany toko voalohany 7:20 ka hatramin'ny 20 naran Jesosy. Zao didy zao no mekonao Timoty zanako, araka ireo faminanina natao fahiny aminao reo mba hoentinao miady tsara reo. 9:20 amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritetana tsara, azony ny fieritreretanao ho tsara. Fa io efa nariny sasany dia lasa ohatry ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Vaky ny sambo rehefa maloto ny eritreritra. Avereno, vaky ny sambo rehefa maloto ny eritreritra. Avereno, tsy vaky ny sambo rehefa madio ny eritreritra. Ny 20 namandreny Hyménès Alexandro izay natolotra ny Satana mba ho faizina tsy teny ratsy. Le finoana efa mandeha fa atahorana ho vaky sambo. Dina moa mitranga rehefa vaky sambo. Verina. Dia veratra ny voalohany indray manangana sambo indray. Dia misy olona zany sekoly mpanangana sambo. Foana ny isa-marainy entiko anazy. Satria manonko eo amin'ny amin'ny folo eo dia efa vaky indray sambo any fiainany any. Eto izy zany efa bosten'Andriamanitra efa teny hoe mahery ianao, lehilahy mahery ianao, vehivavy tsy raraka ianao. Tonga ny an-trano zay. Samy tsy alendrety ta fianakaviana anana. Vaky le sambo. Dia tonga indray rapitsy maraina atsangana indray le sambo. Ianao zany lasa départ sambo. Ny olona efa mba mandeha daholo, efa mba mitandrina mba tsy ho vaky le sambo. Tena akaikinao tandremana mba tsy ho vaky le izy hoe. Teneno izy, tsy vaky ho azy le izy hoe. Fa vakinao le izy hoe. Raha vao maloto ny eritreritra hoe. Ka zavatra ngeza be ny nanomezan'Andriamanitra ny rahany. Satria ny rahan'i Jesosy anampy anao adio an'ilay fieritrretana, ahatonga ny finoanao tsy ho vaky toy ny sambo vaky. Hébreux 9:14 manambara an'izany ny rahan'i Jesosy. Maika amin'ny fanirahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. Ny rahan'i Jesosy no adio ny fieritrretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Misy karazam-paminaniana tranga teo fiainan'i Jesosy. Eloy. Nisy faminaniana fantany dia nataony. Fa nisy faminaniana fantany dia nitranga ho azy. Ndaso. Nisy faminaniana zao hoe ary ny Mesia rehefa hanomboka ny fitoriana ny teny dia any Kapernaum izy ny hanomboka. Dia inona ny décision raisin'i Jesosy? Hanomboka amin'izay dia ny Kapernaum ny hanomboka. Tena akaikinao misy zavatra fantatrao hoe dia mila ataonao fotsiny hoe. Misy faminaniana hafa indray tamin'izy teo amin'ny hazo-fijaliana mba tsy hisy ho tapaka ny taolany. Dia vakeo ane Jesosy tsy niteny aza tapana ny taolako. Moa tsy afaka ranao zao izy antanaka eto. Aza tapana ny taolana fa Baiboly dia milaza fa tsy ho tapaka ho ny taolako. Eo amin'izay ny idiran'ilay fieritriretana. Efa masaka tao amin'ny fieritriretan'i Jesosy ny fahamarinana fa tsy nitapahana ny taolan'ilay zanak'ondry tamin'ny andro Mosesy rehefa hivoaka ny Egypta ny zanak'Israely. Dia iny nampitaina ho profesia ho marina eo amin'ny hazo fijaliana fa ny Mesia tsy ho tapahana ny tongony, tsy ho tapahana ny taolany. Dia iny tsy nila ny tenenina fa masaka tao amin'ny fieritriretana iny satria nadio ny fieritriretany. Avy ary pasteur dia asio teratera amin'izay fa hifarana ny sekoly nda ho ary. Misy teny latsaka to dia natao ampiarinao fotsiny satria fantatrao izay le izy. Fa misy teny tsy hoe ianao no mampiatra azy fa ataonao izay hitehirizana an'ilay fieritetana madio dia ny fahamasahan'ilay teny ao amin'ilay fieritetana madio mahatonga an'Andriamanitra mirealize an'ilay izy eo amin'ny fiainanao. Amin'ity taona ity hisy profesia ho ataonao. Fa amin'ity taona ity hisy profesia ho ataon'Andriamanitra satria madio eritreritra ianao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ny mpikaroka dia miteny fa profesia mihoatra ny 300 no marina teo amin'i Jesosy. Mampangina an'izay tsy mino fa Jesosy no Andriamanitra ary Jesosy no Mesia ary Jesosy no mpamonjy. Fa tao anatin'ireo nisy fantany dia nataony. Ohatra, fantany fa lalam-pamonjena ilay fisamborana dia ninizy tsy niantso anjely. Izay koa mbola zavatra anankiray. Hitanareo, misy zavatra zany tokony ho fantatrao avelanao hitranga satria fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra. Fa misy zavatra mila hijoroanao satria fantatrao fa sitrapon'Andriamanitra. Ary le fahatelo, misy zavatra mila mitahiry ny fieritretanao tsara fotsiny ianao. Tena akaikinao madio saina foana amin'izay hoe
avereno mahadio saina foana amin'izay hoe a avereno zaro ny sainao adio foana hoe avereno farany zaro ny sainao adio foana hoe avereno tsy voatery ho ratsy izay mitranga hoe misy zavatra tsara ao ambadika ao hoe mahaiza mijery lafy tsara ny hoe satria miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao. Taona tsara ho anao ty, taona tsara ho atsika ty. Prévu amin'ity taona ity zavatra tena tsy eritreretina tsy ampozonao tena hoe mitsangana. Avereno hoe manomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Retsika izy teo rehefa hanomboka zavatr'Andriamanitra dia misy rahany zanak'ondry na rahan'i Jesosy ao. Avant création de l'univers, nandroana ny devoly tao an-danitra, ny famonjena teo Calvary, ny fandraisana, fanombohan'ny testameta vaovao, départ vaovao mihitsy zany tonga dia misy rahan'i Jesosy foana fototra. Ary ny rahan'i Jesosy ary izy ireo naharesy azy no rahany zanak'ondry tonga dia fandresena. Izay mihinana sy misotro ny rako tonga dia manana ny fiainan'Andriamanitra zany hoe fandresena, fiainana. Amin'ity taona ity zany tsy maty zany ianao amin'ny rahan'i Jesosy fa velona. Amin'ity taona ity tsy resy ianao fa mandresy. Rahan'i Jesosy manadio ny fietretanao mba hahafahanao mitahiry ny finoanao. Za tsy teny hoe mba ataovy voatahiry hatramin'ny mois de juin fa ataovy voatahiry hatramin'ny fiavian'ny tompo ny finoanao. Tandremo tsy aza vela handoto ny fietretanao izay mitranga. Arovo ny finoanao tsy ho voaloto ny zavatra mitranga minoatra amin'ny farany. Ao fontanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra ray amin'ny rahan'i Jesosy. Ny amin'ny fotoana androany amin'ny asarbidiny teny fanairanao anay hiatrika ny maraimbo vaovao, hiatrika ny herinandro vaovao, sekoly voalohany, hiatrika ny volana vaovao. Misaotra ny amin'ny taona, misaotra ny amin'ny teny androany fa sitraka ao izay hanomboka miaraka aminao, hanomboka miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Avy hatrany dia miantso izay tompo ny rahan'i Jesosy hanadio ny fietretanay. Atsio ny rahan'i Jesosy hanadio ny fietretanao. Teneny hoe rahan'i Jesosy manadio ny fietretako. Avy ireny rahan'i Jesosy manadio ny fietretako. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy zavatra angatahanay tompo ho hainay mitahiry ny finoanay mba tsy ho mora haloto fietretana izay amin'izay famakivakiana fiainana. Ho hainay ny manapa-kevitra tsy saintsain-dratsy eo amin'izay hitondrahanao anay. Misaotra fa misy fototra fandresena sy fiainana. Tsy tianao izay hiaina testameta taloha izay tsy natao anay akory satria izay tsy jiosy fa tianao izay hiaina ny testameta vaovao satria taonina ny mananao ny tsara indrindra ho anay. Misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta voninahitra teo anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety Vetrantsika dia anao fanatitra ho fankasitrantsika an'Andriamanitra. Ny programa manaraka raha-pitso maraina dia mbola misy ny sekoly mitohy ny sekoly mitohy ny herinandro ary zoma hariva zao ihany koa dia fa etsy amin'ny trampokon'olona indray tsika menakavy amin'ny etaeta ny fanatrehan'Andriamanitra, amin'ny etaeta mpandrosoana, etaeta ny teny, etaeta ny fampianarana ary mino fa ho voarainao ny teny fikasana ho man'Andriamanitra ao amin'ity taona ity ny amin'io fotoana ny zoma eo. Amen. Dia sabotsika saintisaina indray amin'ny trampokon'olona ihany ny radio 90.8 miaino rehefa manam-potoana ianao. Fa tena maraina teo zao andeha akaty zay dia nisy toriteny tamin'ny efa avant croisade fiombonana Majunga fa tonga dia nandray telefona dia nandray noty fanondrono indray satria misy zavatra omen'Andriamanitra sy apatsahivony foana dia raha azo atao dia ataovy akaiky teny tsy lavitra teny ny fonao sy ny fiainam-panahinao. Amen. Hitantsika ny tompo ataontsika hitsangana dia andray nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hitsofana rano tafiainga vaovao ianao miaraka amin'ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy dia hiantoka ny fandresena sy ny fiainana atonga anao tsy ho resy ary tsy ho faty. Tsy ho faty zany ny finoanao, tsy ho faty zany ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ho faty zany ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fahavelomana, tononona ny fandresena, mandresa an'io fakam-panahina io ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mandresa an'io fahotana io, mandrasa an'io fahazaran-dratsy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
Tinoana ihany koa fa ho voatahiry ny fieritreretanao. Atonga anao tsy ho vaky sambo ny finoana manomboka andro maraina. Tsy andre vavolombelona na vaky sambo zany tsony zay avy any ambavanao, fa ho voatahiry amin'ny alalan'ny fahafahanao tena manapa-kevitra tsara iaraka amin'Andriamanitra amin'ny saintsaina zavatra tsara. Mandehana herinandro tsara aminao ty herinandro satria herinandro iarahanao amin'ny Tompo. Marina aminao ny tenin'i Jesosy ary indro izao mbanao mandrakariva mba ara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Mianaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo.